Wampitombona mandrakareva ao amintsika ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompon'ny finoantsika. Amen. Aoka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay ao amin'ny Jesoa Kristy zokonay eo, misaotra sy mankalaza anao zahay fa nomenao zao andro vaovao volana vaovao izao indray. Misaotra anao zay Tompo noho ny fitsombinanao anay ka mahavelonay natrapamonjena anay noho ny famondrampo sy ny fitiavanao. Ankehitriny hiaino ny teninao zahay dia miteneny anao Tompo fa miaino zay mpanomponao ary tehirizo aty anatinay ny fanainao masina hatakaranay ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ny bokin'ny Deutéronomie 7:12 andininy 2 hatramin'ny andininy 4 no mofinaina ho antsika anio riavako. Deutéronomie 7:12 ny andininy 2 hatramin'ny andininy 4. Vakina ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: raha tahiny misy mpaminany na mpanonofy eo aminareo izay milaza famantarana na fahagagana aminao sady manao hoe andeha isika hanaraka andriaman-kafa izay tsy fantatrao, ka aoka hanompo azy isika, na dia tanteraka aza ny famantarana na fahagagana izay nolazainy taminao, dia aza miaino ny tenin'izany mpaminany na mpanonofy izany, fa mizaha toetra anareo Jehovah Andriamanitrareo, hahalalany na miorina amin'ny fitiavana an Jehovah Andriamanitrareo amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra ianareo. Manaraha an Jehovah Andriamanitrareo, ka aoka izy no hatahoranareo, ary ny didiny no hotandremanareo, ary ny feony no hoenonareo, ary aoka izy no hotomponareo sy hifikiranareo. Fa izany mpaminany na mpanonofy izany dia atao maty, satria efa nanao teny fampidionana an Jehovah Andriamanitrareo izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka nanavitra anao tamin'ny tranona handevozana, mba hitaona anao hiala amin'ny lalana izay nasain'i Jehovah Andriamanitra ho aleha, ka dia ho fongoranao tsy ho eo aminao ny fanahy ratsy. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Manomboka volana vaovao indray tsika riavako no amin'ity androandroany ity, ary isaorantsika ny Tompo nanome antsika izay lasa izay ka mbola hiainantsika indray izao volana vaovao. Andiniantsika lohahevitra vaovao manao hoe mampiorina ny mino ny fizahan-toetra, mampiorina ny mino ny fizahan-toetra. Ity tenin'Andriamanitra mofinaina voalahatra ao antsika ity dia tafiditra indrindra ao anatin'ilay fandaminana vaovao izay noraisin'ny zanak'Israely rehefa avy nivoaka ny tany Egipta izy, rehefa niala tany amin'ny fanandevozana tany Egipta ny zanak'Israely, dia niezaka mametraka lamima vaovao ho amin'ny fiainany reto vahoaka an'Andriamanitra vaovao ireto indray. Ao anatin'izany indrindra no hanomezana izao toromarika ara-pivavahana izao, ka ny voalohany dia ny hoe arovy amin'ny sampy ny tenanao, arovy amin'ny sampy ny tenanao. Eto dia ambara fa reto vahoaka an'Andriamanitra izay navoaka avy tany amin'ny fahababona, tany amin'ny fanandevozana tany Egipta ireto, dia mendrika fiainana vaovao ka hiorina tsara, hiorina mafy amin'ny Jehovah Andriamanitra, ka ino an Jehovah Andriamanitra ihany
ka tsy hanompo sampy, ka tsy hanompo sampy na eo aza ny fakapanahy ka hovonona ireto vahoaka ireto ho zahatoetra amin'ny sampy. Iaro ny tenany amin'ny sampy izy na amin'ny fanompon'Andriamanikafa, na to misy mpaminany na mpanonofy aza mitarika azy ho amin'izany. Eny, hiaro ny tenany amin'ny sampy izy, na dia voalaza eto aza na dia tanteraka aza izay famantarana ny amin'izay fahagagana izay teneniny mpaminany na mpanonofy, dia ambara fa tsy tokony hisy ampiala amin'ny vahoakan'Andriamanitra, amin'Andriamanitra zany, ary tsy tokony hisy hitarika azy ho amin'ny fanompo-tsampy. Ambara mantsy ry havako malala fa ny Andriamanitra ny zanak'Israely dia Andriamanitra saro-piaro, Andriamanitra mankahala ny sampy. Ary raha mijery any amin'ny didy 10 izay hitantsika atao amin'ny bokin'ny Deutéronomia, dia nomarian'Andriamanitra mazava tsara mihitsy fa Andriamanitra saro-piaro, Andriamanitra ka nitenenany fa aza manao Andriamanikafa fa izao ihany, fa Jehovah Andriamanitra reo dia Andriamanitra saro-piaro. Aza manao sarin-javatra voasokotra ozy izy, aza miankohakeo anatrehany ary aza manompo azy, fa izao Jehovah Andriamanitra ihany dia Andriamanitra saro-piaro, no voalaza ao amin'ny Deutéronomie 5. Arak'izany ry havako malala, ny mpino izay tantanin'Andriamanitra dia mpino azo zahatoetra amin'ny sampy sy tsy hirona mihitsy na oviana na oviana ho any amin'ny fanompon'Andriamanitra izy, tsy hampifangaro ny fanomponan'Andriamanitra amin'ny fanompon'Andriamanikafa, na toinona na toinona, na iza lehibe miteny na iza lehibe miteny, ary na toinona fahagagana na famantarana mety iseho, dia tsy ny olon'Andriamanitra mihitsy sanatria no hivadika amin'Andriamanitra ka handeha hanompo sampy. Ny tena olon'Andriamanitra marina mantsy, ny tena mpino marina, dia izay mpino azo hitokisana amin'ny fanompony an'Andriamanitra tokana, ny mpino azo hitokisana amin'ny firaketany fo amin'Andriamanitra, na ihany koa amin'ny hoe tokapo amin'Andriamanitra izy. Ny mpino azo hitokisana dia mpino mahataty fizahan-toetra eo anatrehan'ny Andriamanitra inony, na dia eo aza ireo manarabirabo samihafa, toa milaza fa aty aminay manome fiadanana kokoa, na toa milaza fa manome izay ilaina kokoa. Ny mpino izay no ahafan'Andriamanitra dia mpino tsy mivadika amin'Andriamanitra, ary tsy mety resy ny fizahan-toetra eo anatrehan'ny fanompo-tsampy na oviana na oviana. Arovy ny tenanao amin'ny sampy. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika eto ry havana dia hoe ny fiainan'ny vahoaka vaovao dia vahoaka matahotra an'Andriamanitra sy ny didiny. Matahotra an'Andriamanitra sy ny didiny. Eo amin'ny 5 no ahitantsika ny teny hoe manarahany Jehovah Andriamanitra aoka izy no atahoranareo, ary ny didiny no hotandremanareo, ary ny feony no hoenonareo, ary aoka izy hotomponareo sy hifikiranareo. Ny tokony ho tsarotsika ry havako malala dia tamin'ny vanim-potoana izay nivoahana ny fanandevozana tany a Egipta ity voaresaka ity, arak'izany dia nisy lamima manokana ho an'ny zanak'Israely, izany hoe tena nanomboka nandamina ny fiainan'ny firenena vaovao ny zanak'Israely. Ka raha firenena vaovao izy dia misy fanompona vaovao,
misy fandaminana vaovao ary eto ary dia hitantsika tahaka ny firenena rehetra dia nananganan'Andriamanitra lalam-panorenana vaovao izy dia nididy sy ny lalàna izay nomeny Jehovah azy ny didy 10 tafiditra ao anatin'izany. Arak'izany amin'ny mahavahoaka vaovao an'ireto mponina ireto dia antsoina izy hiaina izany lalàna vaovao omen'Andriamanitra azy zany dia nididy sy ny lalàna ka ny feon'Andriamanitra irery ihany no tokony ho henoina. Eto ary dia ambara mihitsy fa lay lalàna izay nomen'Andriamanitra io no fitsipika vaovao toy ny lalam-panorenana vaovao ho an'ny olona afaka, ho an'ny olona vaovao, ho an'ny olona afaka tamin'ny fanandevozana dia miaina zany fiainan'ny fitsipika vaovao izany. Eto ary dia ambara mihitsy eo amin'ny andininy 9 toa hitantsika fa ho atao maty hiaran'ny fitsarana mihitsy izay mivadika amin'izany lalàna vaovao apetrak'Andriamanitra ho an'ireto vahoaka vaovao ireto. Isika koa ry havako malala satria efa noafahana tao amin'ny Jesosy Kristy isika, efa olom-baovao ao amin'ny Jesosy Kristy isika koa rariny mihitsy raha ny tenin'Andriamanitra no ho fiainantsika. Io tenin'Andriamanitra io no mitarika antsika, io no toy ny lalàna vaovao izay mibaiko sy mifehy antsika zanak'Andriamanitra rehetra. Matahora ary an'Andriamanitra sy ny didiny dia ny tenin'Andriamanitra izay efa nomeny, fa izay ankoatra izay kosa dia mitondra ny olona hiala amin'ny lalan'Andriamanitra ka mendrika ho fongorana amin'ny tany. Izay rehetra mampiala ny olon'Andriamanitra amin'Andriamanitra sy amin'ny didiny, izay mitona ny olona hiala amin'Andriamanitra ka hanompo sampy sy hanompo andriaman-kafa, izay rehetra tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra fa mitady fampirafesana an'Andriamanitra dia hiarany fitsaran'Andriamanitra izy. Fiainan'ny vahoaka vaovao, tenin'Andriamanitra vaovao no hiainany raha teo ihany koa. Amintsika tsiraray avy izany tenin'Andriamanitra izany ry havana, hiainantsika marina tokoa amin'ny vahoaka an'Andriamanitra tandalana manaraka ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina atsika. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro. Misaotra anao izay noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao. Misaotra anao izay noho ianao Andriamanitra manaiky hiteny aminay ny sitraponao, ny didinao, ny fitsipikao ary mampitandrina anay ny amin'ny fanompo-tsampy sy ny fanompon'Andriaman-kafa ka hitodika sy anaraka anao Andriamanitra irery ihany amin'ny fonay rehetra sy ny fanahinay rehetra. Amin'izao herinandro vaovao, volana vaovao omenao anay izao dia ho feno fahatokisana eo anatrehanao izahay ka tsy hiala, tsy hivadika aminao Andriamanitra irery ihany. Fa izany koa no ametrahanay eo ambany fahasoavanao ny fiainany tsiraray avy eo ambany fahasoavanao. Taio sy ambino amin'ny asany, amin'ny fianarany, amin'ny fitadiavany, amin'ny fahasahiranany, amin'ny olana menjady azy, amin'ny fifaliany, amin'ny fahoriany. Eny, ambinonao Andriamanitra amin'ireo toe-javatra rehetra izay mandalo eo amin'ny fiainany ny vahoakanao tsiraray avy. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany vavaka izany. Amen.